tonga dia hita mihitsy hoe commando parasitiste le pastera vao nitory-teny teo a hoe nao tsy anao no nanao fahadisoana le olona mitory any amin'ny tribonaly dia anao indray mandeha mifona tonga soa atao amin'ny sekoly tonga soa atao amin'ny sekoly ohatr' izany manaraka an' Jesosy ao arinan'izay kosa fahasoavana tsy rotsaka amin'izany dia efa tsy fahasoavana ntsony zany fa tsy maintsy mirotsaka ny fahasoavana satria baiboly mihitsy miteny f'Andriamanitra manohatra mpiavonavina f'Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa ho amin'ny manetry tena amen teneno akaikinao a tsy miankina amin'iny olona no avinao hoe teneno izy mamelahy elo ka hoe a manombo vaovao indray androany hoe a mbola tsy hitanao androany hoe azaferan'Andriamanitra hoe aza fatra-pamaritra mialoha hoe anao zavatra Andriamanitra androany hoe amen ao amin'ny marika 10:1-7 dia ozy izy Jesosy hoe miaraka amin'Andriamanitra ozy izy ny zavatra rehetra dia azo atao amin'ny teny frantsay izy dia hoe avec Dieu tout est possible dia rehefa apetraka amin'ny fanontaniana hoe inona eo amin'ny fiainako zany pasteur ny possible dia zao mivaliny c'est impossible aso hitehaka tsara ho an'ny tompony hoe eto tsy misy olona ohatrany tsy te hiainao an'izany ntsony satria efa ela be le impossible ohatrany tsy niova zay no ilana fifankahirezana ohatr' izao amerenana ny ao anatinao mbola ino fa mety tsy mampinontsony le izy fa te hiteny aminao fa raha tonga eto anatrehan'i Jesosy zasenao ndao tsika nokatra fo fotsiny amin'ny fifaliana amin'ny firavoravona amin'ny fifantohana fa zay rehetra mety mbola tsy hitany masitsika hatramin'izay a afaka asehon'Andriamanitra manomboka androany aza siana vesatra be any anaty hoe tena tsy vita tsony io hoe te ilaza aminao androany maraina mbola azo fitainy io amen ny impossible rehetra mihitsy a afaka vadiko possible rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aza dino ty fahamarinany ity a salamy 1:4 midiry eo mivavadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiterana rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao zany miaraka amin'ny vesatra miaraka amin'le salobina sy le problema be amin'ny taoniny iny dia mandondony ianao tsisy manokatra dia ozy izy le anjely eo ambony ao fisaorana manokatra an'io a ka zaza terenao zaza terenisy oatra zany fisaorana ihany manokatra an'io tsy ranomaso ve fisaorana fa tsy ranomaso ka le zavatra mitranga eny ohatrany tsy mahafinaritra eny le mahafinaritra ny ao ambadika le fisaorana fa isaora aloha zay ne mahatonga antsika eto raha maharemarika ianao vao tonga eto dia asandraty indray ny tany zay indray dia isaora ny fiainanao tena tiany Jesosy eny antsika ho folaka amin'io fisaorana io reto ny zavatra isaorana ane tsy le zavatra mety ihany fa ny zavatra mety heverinao fa tsy mety ihany koa rehefa isaoranao dia mampiditra anao zany a ao amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra afaka hamadika an'izay tsy takatry ny sainao a ho lasa vavolombelona sy fahakakana tena akaikinao misy zavatra mety angao amin'ny fiainanao mila isaoranao reny hoe ary raha misy ny tsy mety hoe dia ho eto ampisaorana fotsiny hoe ao fontananao dia asarato ny fisaorana amin'izao maraim-baovao zao atreo vaovao miaraka amin'ny etaeta sy fifaliana any anaty aza vela ho voafaritry ny zavatra ny tranga mety mbola misy taolana be hatramin'ny maraina fa te hitery aminao a isaoro fotsiny an'Andriamanitra ty androany maraina ity isaoro ny tontolo andro androany ankasitrao azy fa isa mivelona eny ianao men'Andriamanitra hery sy tanjaka men'Andriamanitra fahavelomana men'Andriamanitra tombonandro men'Andriamanitra tombotsoa tonga soa eto amin'ny sekoly nanaiko fitahiam-panahy isan'ny invité privilégié andreteny fiainana indray hiatrika ny tontolo andro androany tsy mitovy ohatrany niatra amin'izay zay mbola tsy hita hatramin'izay afaka iseho androany isaory azy ny fiainam-pahasalamanao mety misy efa mety tsara mety misy mbola iandrasanao ny tanany mba isaory azy fotsiny aloha isaory azy zay efa mety tsara eo amin'ny fahasalamanao isaory azy amin'ny fiainatokantranonao na mety hita amin'ny masonao ohatra mafy be ary isaory azy io fiainatokantranonao io ankasitraon'Andriamanitra
Andriamanitra ny asa mandrarahanao, ny fidiram-bolanao, io vola ohatrany tsy miditra eo, isaory an'Andriamanitra io fa zany ny asain'Andriamanitra ataontsika. Misaory azy fotsiny tena isaory, sokafony ao anatinao ho feno fifaliana, fankasitrahana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra sy mankasitraka anao zay. Tsy na dia misy aza mivesatra dia misaotra anao zay ny amin'izany lalana zany. Misaotra tompony amin'ny tondranao anay, misaotra ny amin'ny maraim-baovao, misaotra ny amin'ny famanginao ny isa-tokantrano, misaotra ny amin'ny tsiraray avy tonga eto, misaotra fa manana teny fahamarinana, teny fiainana ho an'ny isam-batan'olona ianao. Mankasitraka anao zay ny amin'ny takatry ny saina, misaotra ny amin'ny tsy takatry ny saina, misaotra ny amin'ny fitondranao, misaotra ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny zavatra ho ataonao ndray andro any, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy a. Mahaza ho toerana ary a dia mahazo tomana soa raha. Alleluia. Asetekitseka aloha vao manomboka ny toriteny satria iainao an'Andriamanitra miaraka tsika. Andriamanitra tena Andriamanitra ny fifaliana, ary tiana Andriamanitra isy fifaliana ao anatinao avy amin'ny fisokafany fonao fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao. Eny ohatra amin'ny farany fampiarezana fa tsy hoe resaka fotsiny momba ny zavatra ain'Andriamanitra atao eo amin'ilay ilanao azy tsika, misy mihoatra noho izay. Amen. Anio manokana antsika hijery loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe mofo miaraka amin'Andriamanitra. Mofo miaraka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 5:100, ny 9:40 Baiboly dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia niantso mosaro amin'ny tany izy, no tapahany avokoa ny mofo rehetra izay tohanaina. Ny mofo dia voalaza amin'ny Baiboly fa fanohanana ny aina, mampatanjaka, izany hoe nataon'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra mba hampatanjaka ny olona. Io resaka mofo io nefa dia Andriamanitra ihany nanome an'izy io, satria fony vao niodina ny zanak'olombelona, i Adamasevy vao resaka io dia teny am-bavan'Andriamanitra no nivoaka ny révélation momba mofo, nefa tamin'izany mbola tsy nisy mofo fa mbola voankazo. Hoy izy amin'ny Genesis 3:7 anaran'i Jesosy, ny fatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina, ny anko azahoanao mofo mandra-piverinao any amin'ny tany. Tao anaty fananarin'Andriamanitra ny tafateny momba ny fisian'ny mofo, izay inoko fa zavatra efa misy any an-danitra tiany mba hisy eto ambony tany ihany koa. Eny fa na dia atao anaty fihodinana aza ny olona dia nomen'Andriamanitra tao amin'ny teny ny fanokafana ny sain'ny olona fa misy karazana fahatsarana sy fahasoavana oman'Andriamanitra ho an'io olona io. Voankazo foana ny resahana tao amin'ny saedeno, ary mety ny tian'Andriamanitra ho tenena tamin'izany dia mety hoe pain de fruit koa, mofom-boankazo. Hitanareo misy zava-baovao foana azo tovozana anatin'ny teny. Ary io mofom-boankazo io moa zany aty aoriana lasa le gâteau dia le misy le voankazo reny anetsefatsefany any anatiny any. Alleluia. Iny zany tena manatra hoe tena zava-baovao be firon'ny olona fa zavatra efa nitenenin'Andriamanitra ihany. Ao amin'ny obolona 7:5 dia hozy izy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe avy haniny mofoko ary sotrony divay voaroaroko. Men'Andriamanitra ny mofo mba ahafahanao mihinana azy. Ary zay no jerevantsika androany hoe inona ny zavatra nomanin'Andriamanitra amin'ny lafin'ny mofo izay raisintsika ara-panoharina androany toy ny zavatra mety ho ilainao na inona amin'ny andavanandro. Satria ilay izy tsy hoe mila mahazo an'izay ilaiko amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny tsy ny anaran'i Jesosy ampiasaina fotsiny, fa le fomba fahazahoanao an'le mofo mihitsy ny misy fomba n'Andriamanitra ankasitrahany, fa tsy hoe rehefa tonga mofo dia laninao vao mody ataony amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny. Ohatra fotsiny, tsy hoe mofo angalarina dia ataonao amin'ny anaran'i Jesosy dia hoe validen'ny anaran'i Jesosy le mofo nangalarina, zay le anarantsika eto. Tsangano tanan'izay mahino tsara hoe ny antony tsy tian'Andriamanitra ianao hisy stress, tsy tian'Andriamanitra ianao hisy pression, ary tsy mampety an'Andriamanitra io tension be amin'ny fiainanao, tsy ny tension antosodra fa le tension zavatra mitrango amin'ny fiainanao lasa miatraika mety ara-pifandraisany amin'ny ao an-trano, lasa voakitakita ny ao an-trano satria misy zavatra tsy vita na mety tsy azonao nefa mba irinao.
ao amin'ny nomeri toko efatra ambe folo andiny fasivy dia ozy izy Josoa sy Kaleba no inaran'ny tompo aza matahotra ny tompo tany izay vaventy be nareo fa hanina ho antsika ireo ny anke hoe mofo antsika ireo ny fiarovana efa niala taminy. Men'Andriamanitra ho fanoharina ny fihinanana mofo ho zavatra tsotra mora tao ny zavatra iverina fa sarotra toy ny miatrika géant tahaka izay natrian'izy amin'ny rahalahy tany tany Kanana. Ny obstacle géant na ny sakana vaventy rehetra natrehan'i Josoa sy Kaleba dia nataon'izy ireo toy ny mofo hohanina. Dao tsika nomokara ny fomba fijery voalohany. Ny fahafahantsika misitraka mofo avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambinana. Ary inona ny zavatra tenenin'Andriamanitra ara-pitahiana mahakasika an'ilay mofo dia amin'ny foko manontolo ny inoko fa hazava amintsika amin'izay hoe ay zany zao le lalam-piainana tian'Andriamanitra iainako mba hafahako misitraka ny zavatra avy aminy. Ny zavatra sura aloha matoa nasino ny mofo matoa ianao misy vava dia i mofo iny natao hiditra eny am-bavanao. Mazava angamba zay. Mazava ve zany? Matoa misy ny trondro any Petera misy arato nantiany natao any anatin'ny arato ny Petera le trondro. Matoa ianao manana asa natao andeha io asanao io. Zay aloha zany andro amaraina ankoatrany hoe manao asa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona resantsika eto olona ao amin'ny asa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa mety misy zavatra ohatrany tsy mandeha. Na mety hoe tokantrano efa noentina teo anatrehan'Andriamanitra fa ohatrany misy zavatra ohatrany tsy mandeha. Na mety hoe manompo an'Andriamanitra ianao fa renao mihitsy hoe ohatrany tsisy mofo zany fa ohatrany maina be zany foana eny an-dalana. Isy valinao anao indray andro amaraina satria tsy hoe voafehitra eo amin'ilay mofo ilainao zay mahatonga milaza hoe enoy tsara hatrany voalohany fa isy dingana mahafinaritra be hitondran'Andriamanitra zay mba hanampy antsika amin'ilay andavanandrom-piainana hoe ay ty zany le lalana nomen'Andriamanitra mba ahafahako misitraka an'ity ary rehefa azoko indray tia dia tia indray ny zavatra omen'Andriamanitra dia miditra amin'ity an'ity indray dia ohatr'izay hatrany. Ary raha tsy ampy ny kota antehaka andro amaraina ho an'ny tompo dia hajanony eto ny lesona fa to dia miravintsika dia apetraka ny tsodrano. Noho ny amin'ny tabataba ho an'ny tompo nefa dia ho zaraina ihany indray zany le fahamarinana. Amen. Ny dingana voalohany dia zao: ambinina ianao dia mahazo mofo. Eny tsara. Ny fanambinana dia azo faritana amin'ny alalany hoe fahombiazana, fivoarana, fandrosoana. Ao amin'izay lafiny zay zany no afaka mahazo mofo ianao. Eto manao exemple na mofo fa avy hatrany dia samy mandray tandrify amin'izay hoe eo amin'ilay misy ianao io zany nomen'Andriamanitra ny fanambinana mba azahoanao an'ilay izy. Fa tsy fanaperana le fanambinana zay mahatonga milaza hoe eny hatrany farany ilay izy sa manjary raha eny tsefatsefany fotsiny raisinao le fampahirezana dia manjary ho diso fijery ianao miatrika an'Andriamanitra. Zay le ataon'ny teny frantsay hoe prospérité. Tsy tory prospérité fa anazava aminao hoe inona le nomen'Andriamanitra. Tsy hianatra tsika mba hahomby fa misy toe-po ao mila amboarina mba ho zakanao le fahombiazana. Hita le resan'ny pasteur teo tandreo amin'ny ambo-po. Sao ianao mangataka fahombiazana satria ambo-po mba ilaza amin'ny olona zay nanenjika anao nanaraka an' Jesosy hoe io ny profa manaraka an' Jesosy mahomby dia teteny aminao fa raha zay ny eritreretinao andro maraina dia tao tsika iverinao fahamarinana ny teny fa tsisy niny hipoaka zany eo. Misy mihaino ve? Satria le motivation diso hoe te hampanaiky an'le mpanenjika hoe tsy diso lalana nanaraka an' Jesosiko dia terentsika Jesosy anamarina ny fahombiazantsika mba sitra ny ahy ny olona taitra ny fahombiazantsika. Teny akaikinao Jesosy tsy manaitra ny fahombiazana hoe Jesosy manaitra amin'ny fihovan-toetra hoe. Dia hitantsika amin'izany zany fa raha vao ambopony mahatonga antsika manira le prospérité sy le fahombiazana dia efa diso lalantsika. Na mampitaha fiainan'olona koa mahatonga antsika mazakazaka hoe rianina ary zay mahadiso ny fampitahana. Isika tsy tokony mampitaha ny fiainan-janantsika amin'ny zanaky ny hafa. Aza ampidirinao amin'ilay ankizy akory ny comparaison. Ary ny ankizy sy isika tsy tokony miditra anaty fampitahana koa hoe firy taona aty ihany na firy taona dia isangojy ao anatina
negatifa be eo ianao mandritry ny firy andro firy ora eo a fa mitraka tsara banjana an' Jesosy a zay nataony teo amin'ny fiainany hafa anjarany iny miandry ny anjara koa fa matao Andriamanitra nanao an'iny teo amin'ny fiainan'iny olona iny a possible l'izy afaka hitranga ary ny anahy koa zany ara-potoana ho ataon'Andriamanitra. Amen. Ny dikany hoe prospérité de succès, progrès, avancement mandroso. Hita maso ny resantsika eto aloha hatreto. Inona momba mofo no ilana prospérité arany? Voalohany, zay am'izay le manomboka hitantsika ny amin'le corrigena ny attitude anao miatrika an'le prospérité am'izay. Mila mametraka sika fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao anatin'izany a ny mofo. Salamo 4:7-8 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe mampaniry ahatra ho amin'ny biby fiompy Andriamanitra sy anana ahasoa ny olona ary mamoaka hanina avy amin'ny tany ary divay izay mampifaly ny olona ka mampinendinendona ny tava mihoatra noho ny diloilo ary mofo anohanana ny ain'ny olona. Ny dingana voalohany amin'ny lafin'ny fanambinana dia ny fiekenao fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy avy amin'ny asanao zany. Ny fomba fiteny mihitsy ny tian'Andriamanitra ho averina hifanaraka amin'ny programany. Zay ny mahadisy ny fomba fitentsika hoe raha mila miasa ianao. Tsy hiasa, sao dia diso indray ny fandraisantsika azy. Fa alohan'ny iasana aloha, aoka ianao hiainga miaraka amin'ny fiekena ao anatinao fa ny zavatra rehetra ho resantsika manomboka eto dia avy amin'Andriamanitra. Amen. Faharoa, manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Aza vela izy zavatra eo amin'ny fiainanao. Aza vela izy zavatra eo amin'ny fiainanao ka tsy nankininao tamin'Andriamanitra. Boky ny Salamo dia manambara fa Andriamanitra ny manome sakafo avy amin'ny tany, manome ny divay mampifaly, diloilo mampamirapiratra ny tava ary mofo mampatanjaka. Ny fomba fahazahoana an'ilay mofo avy amin'Andriamanitra, mety ho namboarina ilay mofo, mety ho azo tamin'ny fampahitana fitimy. Mampiasa tia ny caractéristique an'ilay prospérité, mampiasa fanomezana. Ny zavatra nomen'Andriamanitra dia ampiasainao ilay nomen'Andriamanitra mba hahafahanao mahomby, mandroso na mivoatra. Dia ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa ny fahadisoan-kevitra le tsy miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe misy olona raisiny fotsiny le avy amin'Andriamanitra fa le mpanome avelany. Dia iny le corrigena hoe fa maninona no avelanao Andriamanitra nanome anao le fanomezana afahanao tafavoaka. Velomy ao anatinao fanetrentena afahanao miankina bebe kokoa amin'Andriamanitra mihoatra noho izay niankinanao taminy hatramin'izay. Adivy farana ny taona, efa tapataona faharoatsika. Velomy ao anatinao ny afo ny firehetana mba hahatonga anao tena ho hitan'Andriamanitra eo anatrehana fa karazan'olona anankiray tsy velona mihitsy raha tsy miankina aminy. Io zany tsy hoe zahana seho ety ivelona fa iainanao lalina ao anaty ary na tsisy mahalala ary zany tsy maninona koa rehefa hitan'Andriamanitra mazava tsara eo amin'ny seza fiandrianana fa ianao tonga eto androamaraina io tena olona mahatsapa ny tenany ho kankana tsy mavita ninina tahaka an'izay ten'Andriamanitra tamin'ny Jakoba hoe Jakoba kankana. Ary tena mavita amin'ny temitsy tompo raha manderery tsy vita io fa hiaraka aminao ary aza mialamiko ianao. Zay le fiankinana zay tena fiaingana alohan'ny zavatra rehetra. Amen. Ny olona mbinina resaka mofo zany ohatr'izao zany le fanazavana mba ho azitsika hoe inona zany le prospérité dia efa nomeko teo hoe reto le correction amin'le toetra. Voalohany, miaika ianao fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tena kaikanao tsy avy amin'ny olona ilay izy hoe fa avy amin'Andriamanitra ilay izy hoe tsy mijery olona ianao zany hoe fa mibanjina an'Andriamanitra hoe. Dia tena iny izy manankina ny zavatra rehetra hoe amin'Andriamanitra hoe. Dia teneno izy mivavaka ny dikan'izay hoe fa tsy maika hoe. Amen. Ny olona ambinina resaka mofo zany dia ohatr'izao ny fomba iterana azy hoe rehefa nanamboatra mofo izy dia nahavanina. Zay le hoe ambinina. Na ihany koa hoe raha ambola ianao dia tonga somatsara ny vokatra dia nitotoana dia lasa mofo somatsara rehefa navolavolaina na ampidirina laforo. Na ihany koa hoe raha andeha hitady mofo ianao dia ahita somatsara. Fanambinana koa ny anaran'izay.
zany hoe mireusira zay ho ataonao. Fa raha maro marikitsika tsy zay no important amin'Andriamanitra, tsy hainao mahomby fa hainao miaraka aminy aloha. Zao no tenen'i Jesosy tamin'ny Petera rehefa niseho le vokatra be, avy manaraka. Aiza no tena ompony Jesosy? Tsy ho an'ny trondro be dehibe fa avy manaraka. Ao amin'ny Jauna 21 rehefa miverin-dala ny Petera, mahavariana zavatra tenen'i Jesosy, mofo fitiavanao amin'ny ohatry ny mofo fitiavan'ireo rahalahinao reo hoe sa tianao, avy manaraka. Le tany voalohany ihany mbola averin'i Jesosy satria ny important amin'ny Jesosy azo régler ny problème entinao andro amaraina io, fa ianao manaraka azy mihitsy aloha ny tena zavatra ngeza be. Tonga avy any le tovolahy anankiray mpanan-karena, Jesosy inona ny didy tokony atao andovana fiainana mandrakizay? Dia nisy adihevitra kely teo dia fariny izy Jesosy hoe amin'ny dimy fananao dia omeo malahelo, dia inona ny toeny? Izy ary tsy niteny akory omeo centre. So dia tretinao fa lasa centre indray, tsy centre le izy. Tsy eo omeo volanao fa andeha any analavorontsika izao. Hitanareo amin'izay ny asan'Andriamanitra, ho fitahin'Andriamanitra foana fa le fonao mihitsy aza velo voasarigotry ny aren'ny tany sy zavatry ny tany, manara ozy izy Jesosy. Andro amin'ny maraina miainga vaovao ny fanarahana an' Jesosy. Ny fanapa-kevitra raisika manomboka andro amin'ny maraina tsy le anaraka azy fotsiny, fa le tsy hiala aminy. Ninona mitrango eo? Omeko conseil ianao. Velao any zay andro fa Jesosy arahana foana. Ara ohatra fikiro Jesosy. Fa izy ny tsy hamitaka anao. Raha olona ny arahanao, mety mahatampoka le olona anaraka azy any. Raha olona no avinao tsy any am-pelantanan'ny olona fa ny am-pelantan'Andriamanitra. Ary minao fandro amin'ny maraina ho ataonao pura be ny fifantohanao amin'ny Jesosy, le zavatra hatramin'izay ohatry ny nitsika iny ao anatina tsikitsiky. Mety ho gaga nareo inona foana koa zany tsikitsiky. Ka tsy mety izy raha vao tsy mitsikiko. Mety teny eo aza mifampitsara fa za ohatra ny tarehako zao mino misy fitsikina tian'Andriamanitra teny mitarehana satria le tsiky midika fa tsara toetra ianao miatrika an'Andriamanitra. Zao no teneniny tamin-kaina, raha tsara toetra rangahinao tsy ohatra zao ny tarehanao dia gaga ianao fa za mifampitsara tarehy. Andriamanitra no miteny hoe raha vao tsara fanahy ianao izy dia miramirana ny tarehanao. Ohatran'ny hoe tonga dia hitanao tsy hoe misy joie de vivre miverina. Le joie de vivre tsy hoe misy ambom-bola any amin'ny banky. Any tsy hoe rehefa avy eo izy soni dia tonga dia alleluia. Aleo mivavaka kely aloha andro maraina fa efa poinsa le amin'ny sivy rehefa avy eo. Tsisy ninona poinsa amin'ny sivy fa mandeha mivavaka tsika angamba mazava angamba zay. Asitsikitsiky mpanantenana anatinao any fa miatrika an'Andriamanitra ianao. Ary ny Andriamanitra tsy jery fotsiny ianao zany, fantan'izay tokony atao fa misy karazana attitude zay, attitude ampiankinana aminy, attitude manantena azy, attitude ohatra ny kôdikôdy zany ny andro hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy miala mainy zany zay miona tamin'i Jesosy avereno ny sainao, tonga ny jamba na heratra, tonga ny mona ny teny, tonga ny bevoka ohatra ny bolongany kely tsisy tana tsisy maso, tamtamiko hoe velona mandraiky androany sy fotoana le zaza mbola mitoy le miracle fa tsy hoe dia fonana zava dia vita fitainy dia ve tsisy toy antsy misy toyany maritra. Alléluia. Ao amin'ny numéro 11:8 zao dia exemple an'le hoe namboarina le mofo naran'i Jesosy. Nandendeha ny olona ka nanangona mana dia nitoto azy tamin'ny fikosoam-bary, fikosoam-bary na tamin'ny laona, nahandro azy tamin'ny vilany dia nanao mofo azy, ary ny fanandramana azy dia mofo misy diloilo. Ohatran'io zao le ambinina, rehefa nandeha izy dia nahangona, rehefa nanangona izy dia nahazo, ary rehefa nitoto izy dia voatoto tsara, zay le hoe ambinina. Mety le atao. Omen'Andriamanitra ny akora, mety ho blé, varim-bazaha, mety ho mana tamin'io tany amin'ny désert, mety tonga dia koba mihitsy no mety dia farinina koa. Isika mila manetry tena eo amin'ny zavatra haitsika mba hiankinantsika amin'Andriamanitra, satria fantatsika fa avy amin'Andriamanitra le fahaizantsika. Fantatra hoe mahay manao asa ianao, mahay miasa ianao, mahay mivarotra ianao, fa zao miankina amin'Andriamanitra fa zay fahaizan'izay tsy hoe ianao no mahay ho azy fa nisy Andriamanitra nametraka an'izay satria tian'izay ho ampiasainao ary isy fiantraikany any amin'ny fanjakany rapitso. Ngamba miarenao amin'izay hoe inona zany tian'Andriamanitra zany, ny ahatonga anao hifamatotra aminy fa tsy handerery. Le izy tsy hoe tia ny asako dia io tompo apetrako eo aminao fa ny fiainako andavanandro vitako ihany, fa ty asa ty mihitsy ny tsy vitako, tsy zay le izy. Fa ny momba anao ray manontolo mihitsy hoe teo aminy iankino aminy. Amen. Avy amin'Andriamanitra ny akora,
le farinina resaka tena le blé avy aminy koa ny talenta mamadika an'ireo rehetra ho tonga mofo ary izy koa mbola manambina ny zavatra ataony tananao iainga avy any amin'le farinina ho tonga mofo dikan'izay izy daholo zany malavorary an'io zay le resantsika androany ary mila miaika an'izay tsika fa tsy hianatra amin'ny fanaon'izao tontolo izao izay manala an'Andriamanitra eo amin'ny andavanandrom-piainany hitanao tenen'ny Paoly amin'ny Romana 12:12 hozy izy Romana 12:12 ahoana mozy izy aza manaraka ny naran'i Jesosy ary aza manaraka fanaon'izao tontolo izao fa inona le fanaon'izao tontolo izao e meko anareo fanaon'izao tontolo izao ohatr'izao fanaon'izao tontolo izao manao mofo zany koa tsy mila vavaka fa maka lafarinina fotsiny dia endasina dia vita tena akaikinao fanaon'izao tontolo izao rehefa mivarotra dia mampiresahana fotsiny dia mety io va dia fanaon'izao tontolo ndana aloha mivavaka rehefa hivarotra ianao raiso ny toeran'le mpividy aloha ho faly ve io olona io raha amidinao io zavatra io dia alefaso amin'izay misy taona mitoroteny amin'ny ankizy dia zao teneko amin'ilay ankizy zay mangalatra stylo dia ho very torosy ohatr'izao ny fisikafa amin'ny maso fa azon'ilay izy ary mila fa misy olona koa eto mila mahazo an'izay koa zay mangalatra versement very compte mazava angamba an'izany ka za midikizo mihitsy any amin'ny fanaon'izao tontolo izao miziriziry eo amin'ny fanao ny fanjakan'Andriamanitra aleo ohatrany tsy misy fa marina ty izay ohatra manambe nefa tsy marina iveriny Jesosy kinona no entinao eo mofo nangalarina fanaon'izao tontolo izao tsy mampety antsika ary zay mahatonga izy resahana izao tontolo izao dia manala an'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony izay mahatonga antsika tsy maintsy miverinao amin'ny sekoly satria draindray mitady anao ohatra ny fanaon'izao tontolo izao satria izao tontolo izao mirenty be mihitsy miteny hoe ohatra fotsiny e mila mahatokotena fa izy koa za olona tsy mahatokotena zany tsy dia izao no tenen'ny Baiboly fa ozina zay mahatoky olo ozy izy Jehovah ka tsy haiko izy nenonao tsy haiko izy nenonao fa raha za ianao miaino an'Andriamanitra fa izy ny tsy hamitaka anao amen tena akaikinao ilaina ianao tsy mahatokotena io hoe tena an'izao izy tena ilainy zany hoe dia teneno izy amin'izay ianao afaka mahatoky an'Andriamanitra tsara hoe sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra dia aveo rehefa midofotra le vokatra ny fitokisantena dia ndray mandeha very efa nankitelo ambiny tanareo to dia boriborina fotsiny le fahadalàna une de perdu 10 de retrouvé nanao an'izay koa farao une de perdu 10 de retrouvé fa tonga dia le soldat rehetra maty anaty ranomasina daholo lamatoa rehetra maty ny ala mipasika daholo tsy haiko firy ny retrouvé tamin'izay tanareo amin'izay le fanaony zao tontolo izao ny zavatra ianarantsika tsy le fomba hatonga zay ataonao ambinina ny zavatra ataontsika eto zany tsy le hoe raha hivarotra ianao dia ty tsy zay fa le toe-ponao le toetra miankina amin'Andriamanitra ao anatin'le varotra tsena asa fiainana tokantrano fahasalamana enao manetry tena iaiky ny toeran'Andriamanitra eo amin'io zavatra ataonao efa mety io mampety an'io ne mbola famindrapon'Andriamanitra mety misy olona mandalika ho anao ary mino an'izany mety hoeto le olona mety tsy voatery hoeto koa le olona any tsy efa-tsy efa any ambadikabadika any dia Andriamanitra mamindra fo dia ohatrany ataony mety any le izy fa androany mino aho fa misy olona tonga saina satria le saina lasa lavitra be dia efa tonga somatsara izy androany efa nitsenaina ary tsy mandehandeha ntsony amen dia izao hatreo vaovao indray le miaraka amin'Andriamanitra le miaiky fa avy amin'Andriamanitra le miantoraka sy miantehatra amin'Andriamanitra isika manetry tena iaiky ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny zavatra ataontsika izy ny manome ny akora iangana izy ny manome talenta sy fahaizana izy ny manambina ny zavatra ataonao satria nankinonao amam-bavaka ary averinao amin'ny voninahitra amen momba mofo ihany koa dia mbola misy dingana lalindalina kokoa mahakasika le resaka fanambina resantsika dia ny atonganao anaiky ho tonga zanaka Salamo 7:20 dia miresaka momba ny fikarakarany mpiandry tsara ny ondriny aitsika io salamo io zay nisoratan'i Davida
tena vetsivetsipony le mpanjaka hatrany amin'ny fony mbola izy mpiandry ondry nijorony fa tsy nandeha rery izy na dia hitan'ny olona tony rery ary fa niaraka tamin'Andriamanitra izy ary reny Davida mihitsy hoe ohatry ny ondry kely izay nandrasany ny fiainany ary tahaka azy mitsimbona sy mitsinjo an'ireo ondrin'ireo ny fahafantarany fitsinjovan'Andriamanitra azy. Mihaino ve antsika e? Mahafinaritra be Salamy 23 io. Fa zavatra mahavariana eo amin'ny 15 nareo marika an'ity rehefa tonga amin'ny latabatra amin'ny 15 zao voalaza ao Salamy 23:5 minaran'i Jesosy. Indray efa io sahady enjana be mamelatra latabatra eo ny loka eo mason'ny fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao kapokako feno dia feno. Any amin'le 1 ka hatramin'ny 4 momba ny ondry sy mpiandry azy fa tia nagaga mamelatra latabatra eo aloha mbola tsy nahita ondry miara-misakafo amin'ny mpiandry ondry zany eo ambony latabatra. Dikan'izay misy etapina fifandraisana hafa zany manomboka eo amin'ilay 15. Ny 15 voalohany ka hatramin'ny 14 entre an'Andriamanitra berger sy ny olony izay ondriny. Fa eo amin'ny 15 to dia misy zavatra mitsombadika izany to dia ny ambony latabatra indray ny resaka. Dia hita Kristy tamin'izay nitenen'i Jesosy. Ozy Jesosy eo amin'ny Marka 7:27 toko fafito andio fito amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambo kely. Haizany misy mofo mbola latabatra. Ho an'iza le mofo? Ho an'ny zanaka. Iza manomana an'le mofo ho an'ny zanaka eo ambony latabatra? Ny ray. Le 15 zany fanairana antsika ny amin'ny dingam-pifandraisana isy eo aminao sy Andriamanitra amarainao azy sy amazanany anao. Eo amin'ny latabatra dia noman'Andriamanitra ho an'ny zanany le mofo. Tonga dia tsy misy ifandraisana amin'ilay dingana tamin'ny voalohany dia nalaina ny lafarinina dia ny tontona avy tontona dia volavolaina. Tsisy an'izay rehefa mijoro zanaka ianao dia tonga avy any dadanao io mofo dia any tonga dia any ny dingana misy. Ka mahafinaritra mihitsy le tsy haza manao revingatra. Josefa nanao revingatra zay aloha voalohany indrindra. Vedety aloha zay. Haza manao revingatra. Josefa nanao revingatra ary nitranga ny revingatrany. Izy kosa aloha nigadraina tamin'ny tsarariny satria tia gadra rehetra tia koa dia afaka mamindra fony tompo hoe. Dia misy karazana fampianarana hoe tsisy mofo zany raha tsy mitoto hoe. Tia valiny. Toera fotsiny ambony latabatra ho avy mofo. Toera tsara fotsiny ambony latabatra amin'ny mahazanaka anao fa misy mofo destiné ho anao eo. Hitanareo amin'izay le dingana samihafa. Le anankiray raha hitoto ianao dia ambinina. Zany hoe raha hitoto ianao dia tsisy veriny lafarinina. Zay le fanambinana. Ary raha molavola ianao dia tsy arary ny tananao dia anany dia rehefa ampidirina tsy ho may mofo voaka avy any dia karepoka. Zay le fanambinana. Fa eto Andriamanitra miteny rehefa zanaka misy latabatra eo tsy sosianao ny atongava mofo sosianao sao dia efa tsy zanaka ianao sao dia efa mitady ho alika any ambany latabatra. Ina kely alika? Mila mofo. Rehefa azo mofo, iny fa tsy hita. Tsy problema na mofo anie amin'Andriamanitra fa problema na zanaka e. Za zao mahita fa misy olona manomboka eto zao hoitako foana eto amin'izay. Satria mihoatra no valim-bavaka ny fahatongavantsika amin'ny rendez-vous an' Jesosy. Tsorovavolombelona eto fa nanaraka ny tiasa fanompontena na tady an' Jesosy tato nanomboka 2022 zao. Mbola be deabe ny zavatra andrasako avy amin'ny tompo fa tonga foana na hitoriteny na tsy hitoriteny. Marisika kosa aloha rehefa hitoriteny. Iny kosa aloha tsorina kosa maika marisika mihitsy rehefa hitoriteny. Fa tsy mahasakana hoe inona moa zany andehanako ianao n'Andriamanitrako. Ndre efa be zay niaino mbola misy tsy hainao. Be zay fanazavana zay. Nareo ve tsy mareo marika fa arakaraky nidina tamin'ny confinement maika nitobaka ny révélation. Manetreteny ndana mianatra. Ndao hianatra. Sady manana vaovao tsara be gratuit ny réinscription Sekoly samaraina eto amin'ny herinandro ambony. Jereo rehefa gratuit le izy reto dia ohatran'ny tsy afaka amin'io any. Fa rehefa le aloha vola hainao mihitsy manaporotra ny zanaka hoe ndana mianatra fa aloha vola ane io e. Tsy alahelo zany. Fa fanairana hoe ory reto mety misy olo hiteny aminao hoe ny zavatra sarobidy tsy mahay maim-pona zany. Misy mahay maim-pona ka. Misy.
misy ny révélation omen'Andriamanitra anao maimaimpona ary anova zavatra ao anatinao izy raha voarainao. Alleluia. Inona zany tokony ataoko amin'ity dingana ity? Mitoetra ho zanaka. Tandremo zany sao dia izy toenao tsy zanaka tampoka indray. Zay fotsiny. Fa mofo vao manao anao. Amen moe. Misy olona zao eto feno fanahina be izy. Miala zay fanahina zay. Délivrer les paroles les fanahina. Me misokatra amin'izay hoe ay zany ny raiko Andriamanitra rain Jesosy mamelatra latabatra. Za mila misafidy fotsiny eo amin'le latabatra fa tsy mandeha mitady zay ilaiko hivenan'le latabatra zay efa misy mivonona tokony ho. Amen. Inona le tenen'i Jesosy momba fanambinana amin'izay mba amaro toerana tsara an'le hoe hisitraka prospérité ianao. Hozy izy Jesosy nampiteny ny Jaona apôstôly izy any amin'ny Jaona 7:12 minaran'i Jesosy. Ry malala, to dia omeny sahady ny positionnao par rapport anazy, malala ny ianao. Ry malala, mangataka fa manizy mangataka satria tsy tonga dia mitranga ilay izy fa misy idirany safidinao. Mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Ataovy amenna moa io e. Fa ty loha voalohany ataovy amenna sady na dia mbola tsy herinao ary. Tahaka izay hanambinana ny ainao. Ny amaloha vao ny ambiny. Zay mahatonga ny ankizy kely rehefa ampisakafoana dia natao ampidirina sady ny lesina hoe matandremo. Zavatra anankiroa hitako momba ny aminy dia inoko fanampy antsika. Anankiroa hitako. Hozy Jesosy, inona soa azon'ny olona raha azony zao rehetra zao. Tafiditra anatin'le zao rehetra zao le zavatra hiazakazahantsika androany io na le zavatra irintsika sy ilaintsika afaka no azo io. Hozy Jesosy kanefa very ny ainy. Zao zany ny validité an'le hoe afaka ho azonao ny zavatra rehetra rehefa tsy very fotsiny ny ainao. Any aminao mibaolina mba hahafahanao mitahiry ny fanoloran-tenanao hoe ty zavatra teo ohatra mitady havery ny aiko tandrina. Ty zavatra teo ohatra mitady havarim-bariana tady ho fototra ny ainy zany. Esoriko, elako. Zay no asain'Andriamanitra tandremanao dia aorianan'izay ozy Andriamanitra hoe mety amin'izay ianao afaka prospère amin'izay irinao. Ny anarinao afaka vadika prospère, prospérette, prospérin. Mety satria tsy very ny ainao. Tenenina akaikinao ny ao am-pon'Andriamanitra ao anao hoe ianao miaina tsara hoe rehefa tsy very ny ainao hoe. Tafiditra anatin'le miaina tsara le zavatra eritreretinao iny ampidirao fa atafiditra ao iny. Izy ny teny etiko maniry ao izy mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Zany hoe mety ny tokantrano, mety ny asa, mety ny fahasalamana. Ozy Andriamanitra hoe tena faly raha hiainan'izany ianao fa alohan'izay aloha tsy very ny aina. Tsy very ny aina. Mino fa misy olona eto androany maraina mandray fanapa-kevitra hientitra tsara mba tsy hanaonao foana ka havery ny ainy. Matthieu 16:25 aminaran'i Jesosy, niza te hamonjy ny ainy dia havery azy. Hoy Jesosy, ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Miverena tsara ao amin'i Jesosy. Ohatra miaritra ianao no Jesosy dia ho voavonjy ny ainao. Inona le miaritra? Ny olona rehetra mitabataba, ianao manome voninahitra ny Tompo. Ny olona rehetra monmonina, ohatra mite himonmonina kely koa ianao mba hitondra ny anjara birikinao ny fiarahamonina. Fa fehezinao ilay izy dia miaritra ianao dia misaotra ianao. Ny olona rehetra miteny ratsy mpitondra, ianao mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy midikizo ao anatin'izay fa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mivavaka ho amin'ny mpanapaka. Ohatra misy fiaretana satria mety misy farafitohina anao, mety misy rahatra, mety misy alahelo. Fa tian'Andriamanitra ioaranao zany, manana compassion, manana pardon, manana ny fon'Andriamanitra. Tsy vola very ny probleman'Andriamanitra fa le mpangalatra ho very. Maheno vaovao foana ianona hono nangalatra n'ity vola ity, ianona hono sady tonga dia le vola be le tsy ho azonao mandritra ny androm-piainao re mihitsy ny angalarana. Dia fantatrao ve tsy mahataitra an'Andriamanitra le vola very fa mampalelo an'Andriamanitra le olona mihitsy ny very raha tonga eo izy ka tsy vita fibebahana sady tsy voaonitra. Rasoanao ve tsy voaonitra. Be dia be amin'ny olona mieritreritra hoe fona aminao efa nangalatra 4 milliards de dollars. Averina raso le averina aloha. Oreto. Aleo tsy mangalatra raha mitady tsy averina.
mila vavaka izany, mila fandoliana, mila oneny ianao mijery sy maheno vaovao hoe ianona onona napoaka an'izao tany anany, mila oneny ianao mandalika tompo mamindra fo aminy fa tena mbola tsy fantany hoe aiza ny sanatriaviny ifaranany raha tsy miova eo izy. Fa tsy eo ianao mitondra ny ranomasina hoe tsy zakako mihitsy le vola very Jesosy. Toy izao Andriamanitra hoe vola very ve ny tsy zakanao? Ny anahy fanahany mihitsy mivery mampiasa saina. Ampitovy izay vision zay. Alléluia. Faharoa voalazan'i Jesosy anky momba ny aina dia ao amin'ny Matthieu 11:29 naran'i Jesosy. Entiny ziogako, menara amiko. Fa malemy fanasa tsy miavonam-poa dia hita fitsarana ho an'ny ainareo ianareo. Anankiroa zany ny fanambinana ny aina tian'Andriamanitra ho priorisenao ataonao lahara-pamehanao anatinao mba ahafahan'Andriamanitra mitsiky mahita ny fanambinana hita maso ety ivelany. Teneno akaikinao hitranga le ety ivelany hoe fa assureo aloha le ao anaty hoe ianao zany tonga avany dia miteny hoe Jesosy misaotra petsaka fa nahazo fiara dimy dia tsy mandaitra n'Andriamanitra le toetranao nijereny aloha fa malemy fanavy so dia miklaksone araky ny tanàna avy eo akaizakaiza dao le tsy zaka zany le fiara dia reny mahatonga le klaksona simba avy eo raha mareo marika ianao ampianarina angina ianao dia na dia misy zavatra amina fotoana dia tsy mandeha ny klakson dia manetry tena ho azy eo ambony volant eo satria tsy mandeha le klakson. Andriamanitra ny fitaizana mahafinaritra ny tompo hoe na ohatra fotsiny hoe ianao zany le picomsa be aminatin'ny Facebook tsy maintsy amin'ny telefona lany mega manamboatra anao ny tompo mba tsy afaka na tsisy azo alefa mijery fotsiny sisy mitaiz'Andriamanitra satria ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy ianao anambe fa ianao anatoetra tsara. Teo izy eto raisa aloha le fitsarana malemy fanahy tsy miavonam-po. Anankiroa le izy tsy very ny ainao mitsahatra ny ainao. Teny akaikinao tsy very ny ainao hoe mitsahatra ny ainao hoe aventsika faran'izay tsy very ny ainao hoe dia mitsahatra ny ainao hoe dia teny amin'izay izy ao aorianan'izay hoe afaka mety ny rehetra hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra ka le izy tsy any amin'le mety zany ao amin'izay faly Andriamanitra rehefa tonga amin'ny fotoana ka eto daholo ny zavadrehetra satria efa nialoavan'le tsy very ny aina sy mitsahatra ny aina. Ina ny idiran'ny bénédiction samy hafa mihitsy mantsy ny prospérité sy ny bénédiction tsy haiko fa mahafinaritra mihitsy miresaka an'io. Misy ny prospérité misy ny bénédiction bénédicto dia misy ny bénédiction beuraka dia mbola afaka développeko aminao ndray inona ny version an'izao tontolo zao version en Bible version en Jesosy sy version confirmé ny epistile fa tsy androany fa mbola lava be zay mba hitenenako aminao hoe arena be io zavatra io ary misy dika izy satria raha vao mifandiso ianao ohatra fotsiny minompa aminany dia ambinina tena ambinina ianao fa maty satria ancien testament ny izirizirinao minoan'Andriamanitra tafatoetra minompa aminany dia ambiny nefa Jesosy efa tonga ny teny hoe minoan'Andriamanitra dia minoako dikan'izay le mpaminany tamin'izany manondro an Kristy amin'izao ka raha mbola mitady mpaminany ianao mba ho ambinina dia diso satria le façon mihitsy ny diso tonga ao mifokotana ianao dia le olona efa mamoaka impression amin'ny imprimante ny ianao mbola ny anahy le masinina tany andro ny bebe iny mihitsy ny tadiaviko izy ane mety fa le version taloha ary izy bro mety hiteny hoe fa manino ty tapena lamasinina dactylo fa manino ty dactylo dia mety tsy hoeken'le olona satria le version impression ny ilainy tanana amin'izay le izy inona ny idiran'ny fitahian'Andriamanitra mofo mihina foto dia efa misy efa matsikatra zao haiko zay parole zay Exode 23:25 amin'ny anaran'i Jesosy fa manompo an Jehovah Andriamanitra reo izy mainty eny dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina na inkeo hitany mofonao mazava be zany fa le mofo tsy fitahiana fa le mofo efa eo fa le mofo ny lasa tahiana zany hoe misy zavatra tonga eo amin'le mofo mba tonga le mofo tsy hitovy ohatran'ny mofo ny daholo be. Inona le zavatra tsy hitovizany esorina aminao ny aretina. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia lasa tsofin'Andriamanitra rano tsy arary rehefa hihinana an'le mofo. Dikan'izay zany raha hiteny hoe voninahitry n'Andriamanitra fa voatahy zany zay dia nahazo mofo dia misy diso kely zay
satria tsy bénédiction le mofo fa ny bénédiction rehefa ninona le mofo ianao dia tsy narary tandrareo am'izay izy misy fanekena napetraka Andriamanitra ao ao ambadiky mifanekenao anompo Andriamanitra miteny fa tokony hanompo azy ianao dia rehefa nandre an'izay teny zay ianao satria ny bénédiction dia miainga avy amin'ny parole ny prospérité dia miainga avy amin'ny don rehefa fantatrao fa nomen'Andriamanitra zavatra ianao dia ampiasainao iny dia zay ianao le prospère ambinina fa ty amin'ny bénédiction ny teny zavatra Andriamanitra dia miainga avy amin'ny parole iny ianao dia manao zavatra vokatry ny fanompona satria ny teny Andriamanitra fa tokony hanompo azy ianao dia lasa iantohan'Andriamanitra ny fahasalaman'izay mihinana satria manompo azy ireo olona ireo déclencheur na fitahiana zany ny fanompona amen Matthieu 21-28 name fanoharana Jesosy mba ho valy ny fanontaniana hoe hozy Jesosy hoe tsy mpanompontsony antsika anao rehefa sakaizy dia misy miteny amin'izay mihoatra noho ny sakaizintsika rahalahy zanaka matory eny ambony fandriana ty misy valy ny rahalahy satranabavy ny anaran'i Jesosy fanoharana hoe tompo Matthieu 21-28 fa hoana kosa ny hevitrareo nisy lehilahy nanana zanaka roalahy dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa tena kekinao ny zanaka tsy mitazana fa miasa hoe différence fotsiny zany tsy patron tsony fiantsoinao patronao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao pa ihany le izy fa tsy tron fa papa satria lasa dadanao ny tompon'le orinasa eritreretra hoe niasa tao anatina toeram-piasana anankiray ianao dia mifankaty be mihitsy ianao sy le tompon'le orinasa satria tena miasa tsara ianao mahatoky izy koa tena mampahita fitianao miakatra promotion foana ianao